didin'olombelona zay no dinika rahantsika androany manasanao manaraka izany hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana soamantsara amin'ny lala zao fandaharana izao. Isaorantsika Andriamanitra satria mamindra fo amintsika izy ary omina antsika mandrakariva ny fotoana afahantsika miaraka mandinika ny teniny. Ny faniriana dia izao hoe engany ny ten'Andriamanitra mba ho tena fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalany tsirairay avy. Fiadanany tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Andeha ry hiaraka hivavaka isika ity am-piandohana. Rainay ao izay eny an-danitra, misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao anay. Zinona moa zay zahay zay toy ny kankana sy olotra ihany kanefa dia mbola tianao sy tiloranao ny fahasoavanao. Kehitriny ary mamelany elokay ary mamindrafo aminay hatrany ianao. Ka ny fanena masina kosa no ampitoerinay ao aty amponay, andraisanay ny teninao ka hitondra soa ho anay izany teny izany. Dia mitenina Jehovah aho fa vonina hiaino amin'ny lalan'ny teninao zahay. Amin'ny anan'i Kristy. Amen. Didin'olombelona. Miloha zay nefa dia andeha ho jerentsika indray ilay andinina atao tadidina ifanazavaintsika omaly ny sasatsasany tamin'izy ireo. Amin'ny Kolosiana toko faharoa andininy fahina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo. Ko aza vela hisy tsara anareo amin'ny fihinana, ny fisotro, ny andro firavoravona, voalohambolana, ny sabata, aliko ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia any Kristy. Efa tanteraka teo amin'ny Kristy ireo voalaza teo ireo. Kristy ny fahatanterahany zavatra rehetra. Androantsika dia hijerina amin'ny hoe didin'olombelona. Nisy fananarana zay nataon'ny Paoly ho an'ny Kolosianina, nataon'ny Paoly ho an'ny fiangonana, ho an'ny kristianina rehetra. Manomboka amin'ny andininy faharoapolo izy hoe raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidia-pianarana zao tontolo izao, nahoana atao mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho didina hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry, levona amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany araka ny didy sy ny fampianaran'ny olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana ahitraitra sy ny fanetrentena ary ny fampahorian'ny tena. Nefa tsy manan-kery akory hisakana ny fampananarana ny fo. Misy fananarana mavesa danja apetraka, po fanahoana ianareo zay efa afaka tamin'ny abidia-pianarana zao tontolo izao. Fa inona moa ny fampianarana abidia-pianarana zao tontolo izao araka ny lazain'ny Paoly? Izao ireo zay mbola mifikitra amin'ilay lalàna seremoniely. Misy mantsy teo amin'ireo jiosy sasany zay mbola mifikitra tamin'izy ireo kanefa efa nomboa Kristy teo amin'ny fijaliana izany. Mpiara-midinika namana, Andriamanitra dia efa nanome ireny fitsipika. Marina fa Andriamanitra nanome ilay fitsipika kanefa dia zao tsy manan-danja intsony ilay lalàna seremoniely satria efa tanteraka sy hitontosa ny asany teo amin'ny Jesosy. Mety mametraka fanontaniana ianao hoe oviana no tanteraka izany toe-javatra izany, fa oviana izany no nofoanana araka ny fanambarantsika tany aloha, nofatsihina teo amin'ny hazo fijaliana izany. Zao ny voalaza ao amin'ny filazantsara Matthieu toko fahafito amby roapolo. Filazantsara Matthieu toko fahafito amby roapolo ka ny andininy faharaiky amby dimapolo. Dia zao ny voalaza ilay tenin'Andriamanitra. Matthieu toko fahafito amby roapolo ka ny andininy faharaiky amby dimapolo. Arindro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia niororony tany ka nitresaka ny vatolampy. Rehefa maty Jesosy araka ny amin'ny andininy fahiny amby folo, enina amby roapolo, fahadimapolo dia izy hoe ary rehefa niantso tamin'ny fiamahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahy, nanolotra ny ainy teo amin'ny fitrany maty Jesosy. Ary rehefa maty izy, endro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Satria zavatra nitranga, raha mbola tsy maty Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia mbola tsy tritra izany lamba izany. Mbola nanaovana ny fisorohana,
mbola natanterahana an'ireo fombafomba fanompoana tamin'ny andro Mosesy ireo lalàna seremoniely fa rehefa maty Jesosy nitritra ilay lamba. Ary zay ny fanambarany bokyn'ny Daniela. Zao ny fanambarany Daniela milaza ny am'izany toe-javatra zany. Daniela 7 ka ny 9 manao hoe ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra alatsatra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro. Maty Jesosy. Maty izy. Ny antony nahafatesany Jesosy dia ampitsahatra ilay fanatitra, ampitsahatra ilay fanao tamin'ny andro fahiny tamin'ny lalàna seremonialy. Ary izay indrindra no lazainy teny Paoly eto manao hoe raha mbola mifikitra amin'izany ianareo dia toa mbola mifikitra ny abidi-pianarana izao tontolo izao. Ary anankiray izay lazainy Paoly, nampitandrina koa Paoly ny amin'ny mazava-doza ny didin'olombelona atao fampianarana. Ary zay lazainy Paoly Jesosy ao amin'ny filazantsara Matthieu 7 ka ny 9 filazantsara Marka azafady ny 7 ka ny 1 ka hatramin'ny 7 zay hitantsika tsara fa momba ny toritena ataon'i Jesosy ny amin'ny fanaondrazana satria nisy fanaondry zareo jiosy zay tena niveriny izy rehefa mety, niveriny izy rehefa tsara, tsy misy maharatsy an'izany. Kanefa dia natao fampianarana izy ka ny didin'Andriamanitra aza nailika izy ireo. Ary zay no nahatonga Jesosy hiteny manao hoe ity firenena ity manaja ahy amin'ny molony amin'ny 9 fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Manerana ny fivavahana kristianina dia mbola betsaka ireo manam-pahaiza momba Baiboly no tafalatsaka amin'ny fakapanahy amin'ny fanaovana fanambarana araka ny andraikitra tanana ara-pivavahana ka misandoka ny anjara asan'ny fanahy masina amin'ny filazana ampiny mihevitry ny andalatsoratra masina. Kanefa Kristy no loharan'ny fahamarinana rehetra. Mampidi-doza fa maro amin'izy ireny mampitandrina zara tsy nampitandreman'Andriamanitra didin'olombelona no atao fampianarana ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny fiangonana. Piara-midinika namana androany mbola hifikitra amin'ny didin'olombelona ve isika sa hiverina kosa amin'izay mo amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Andriamanitra ane hitahy antsika tsiraray avy ka ahafahantsika manana ilay fahendrena avy amin'ny Andriamanitra sy ilay fahalalana ka tsy fikitra intsony ny abidi am-pianarana tontolo izao izay efa nielantsika amin'ny lalàna seremoniely izay tsy ilaintsika intsony amin'izao vaninandro iainantsika izao fa miverina kosa eo amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra sy ny fanaovantsika ny sitrapony. Mombanao any Andriamanitra amin'ity andro arive andeha hiaraka hivavaka asika. Andriamanitra rainay io, efa nanaiky anao tompo sy mpamonjy anay izahay, ko aoka ny didinao sy ny sitraponao no arahanay fa tsy didin'olombelona izay toa manidoka kanefa mitondrinay ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ampio izahay mba ianao no iankofanay, ianao no ankatoavinay, dia mitahianay amin'ity tontolo andro ity. Aza mafona masaraka anay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.